Amen. Dia faly miarabantsika indray ry havana tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao. Mitovy mandrakariva ny fampaherezantsika, ny fizarantsika ny tenin'Andriamanitra ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra anao amin'ny fanarahana, amin'ny fanohanana ihany koa amin'izao asan'Andriamanitra izao, ahafahantsika miroso mandroso amin'ny fiandrasana an' Jesosy ho avy any amin'ny rao lanitra izy na tsika koa ho tonga any amin'ny fanjakany izay efa nampimaniny antsika nilazany tamin'ny mpianany, tsika izao ny mpianany ka dia misaotra ny tompontsika, hivavaka tsika miatrantsika izao fampaherezana izao tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, ry fanahy masina, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao mandrakariva izay satria tsisy Andriamanitra tahaka anao ary tsisy Andriamanitra toa anao. Ianao no alfa sy omega, voalohany, ankehitriny ary farany. Ianao ilay tsy miova ka dia ianao no antsonay, ianao mamaly vavaka, ianao mihaino vavaka, ianao miasa mandrakariva ka dia ianao no antsona ankehitriny manjaka eto ianao, aoka tsisy tanteraka fa tsy ny sitraponao, aoka tsisy hoelinay fa tsy ny feonao, aoka tsisy ambara fa tsy ny teninao irery ihany. Tenena Tompo araka ny fombanao fa voninko iaino izay ka dia manjaka mandrakariva Jesosy aminay fanahy masina, miasa koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no vanzavavaka izany. Alleluia, amen. Amen. Ny fampaherezana ho raisintsika androany dia fafahiantsika matetika ihany fa averin'ny Tompo amin'izao andro farany izao. Averina foana moa izany fa tsy hoe farandro. Ny olona rehefa miteny hoe andro farany dia miteny hoe farandro. Amin'ny internet androany omaly moa izany, omaly sabotsy 4 ny volana septambra 2024 dia nisy niteny mihitsy fa farandro. Fa tsika dia amin'ny andro farany. Ny andro farany moa izany araka ny efa nazavaina fa ny andro amin'Andriamanitra, mety hoe ray andro amin'Andriamanitra, mety hoe arivo-taona amintsika olombelona, arivo-taona amin'Andriamanitra, mety ataony hoe ray andro koa arakarak'izay andaminan'ny Tompo azy. Raha tsapantsika dia hita mihitsy hoe tena mihazakazaka mihitsy ny fotoana amin'izao fotoana izao. Tsy ohatran'ny taloha ao anatin'ny fotoana ray, adiny ray, raha ray andro dia tsapantsika mihitsy ary tsapa mihitsy fa indraindray ianao dia tsy mahavita zavatra firy fa dia efa tapitra ilay fotoana. Ka izay fotoanan'Andriamanitra izy io, amintsika olombelona mametraka azy hoe ora fa hain'Andriamanitra ny mampandroso an'io ora io haingana na mampiembotra anazy, hainy ny mampitsahatra an'io masoandro io, mampijanona an'io. Fantatsika tsara izany tamin'ny fotoan'andro tamin'ireo mpaminany teo aloha fa nisy izany fahagagana sy famihezana ny tontolo izany avy amin'Andriamanitra. Dia ny tenin'Andriamanitra ifamparezantsika izany androany dia hoe azo anankiroa no mety lohateny andraisana azy fa ny anankiray hoe ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra irery ihany. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra no manome famonjena. Ny tena anankiray izany ny tena hitondrantsika anazy dia hoe zava-poana ny famonjena ataon'ny olona. Izay angambany no atao hoe mahafitina azy kokoa satria fantatry ny rehetra fa ny famonjena, indrindra antsika kristianina manara-dia an'i Kristy, ny mafanafody dia efa fantatra hoe tsisy afa-tsy ao amin'Andriamanitra ny famonjena fa ilay hoe zava-poana ny famonjena ataon'ny olona, io no hoentintsika zavaina eto. Amin'ny ankapobeny ny olona, amin'ny ankapobeny indrindra ny atao hoe ny malagasy na ny firenena samihafa dia mihatehatra aman'olona mihitsy. Izay dia mahafantatra ny ranona, ka tsisy atahorana iny, efa milamina iny fa ianona sy ianona sy ranona fantatsika ao amin'ny toerana io. Izay izany ilay hoe mihatehatra amin'ny olona. Fa raha tena kristianina tsika, raha tena manara-dia an'i Kristy, matoky an'i Jesosy, miaina ao anatin'ny famasinana, ny fiainantsika rehetra dia efa ao anatin'ny famasinana, mandeha araka ny fahamarinan'Andriamanitra, dia tsy mila fahafantarana olona. Fa amin'izay alehanao aina dia gaga ianao fa ny olona indray no mahafantatra anao. Na dia velona fa ho kely ary ianao, na velona fa bitika ary ianao,
dia gaga ianao fa ny olona no toa mahafantatra anao a, na dia teo olona lehibe izy a, na olona manana ny toerana mamisy azy a, dia ilay olona indray no mahafantatra anao, mahatsiaro anao ka dia aza matahotra, aza miantehitra amin'ny olona ozy izy a, fa zava-poana ny fianterana amin'ny olona fa tsisy famonjena fa tsy amin'Andriamanitra irery ihany. Ovakentsika manontolo ny Salamo 100. Ny Salamo 100 ovakentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'ny mpiventy hira Alsosan Edot, mikitama nataon'i Davida ampianarana. Fony izy nanafika ny Mesopotamia sy Arama Zoba. Tamin'ny niverenan'i Joaba ka namelezan'ny Edomita 2,200 alin-dahy teo amin'ny lohasan-tsira. Andriamanitro, efa nanary sy nampiahaka anay ianao, efa tezitra ianao velombelomy izahay, efa nampiororo ny tany ianao ka namaky azy, amboary izay rava aminy famiozongozona izy. Efa nampahita ny olonao zavatsarotra ianao, ary efa nampisotro anay divay mampiraikiraiky. Efa notoloranao faneva ny matahotra anao, atsangany noho ny fahamarinana. Any Gileada, ay koa Manase, ay ary aron'ny lohako Efraima, te hipanjakako Joda. Tavin-dranoko fanasana Moaba, Edoma no anipazako ny kapako, miobi noho ny amiko ry Filistia. Iza no hitondra ahy ho any an-tanàna mafy? Iza no hitarika ahy ho any Edoma? Tsy ianao va izay efa nanary anay, Andriamanitro, sady tsy nivoaka niaraka tamin'ny antokony miaramila anay, Andriamanitro? Vonjeo amin'ny mpandrafy izahay, fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona. Andriamanitra no aherezantsika, fa izy no anitsakitsaka ny fahavalontsika. Amen. Izay zany a teny lavalava moa izay, fa vakintsika manontolo ahafahantsika mametraka ny teny fampiresana ataontsika androany. Ery am-pandohana dia namaritra tsara izy. Amin'io tantara io zany a, tsy voasoratra any amin'ny tantara sy any amin'ny fanambarana any amin'ny alohan'ilay izy, fa amin'ity dia manambara koa fa nisy fandresena na zavatra niseho tamin'ny fiainan'i Davida, tamin'ny izy nitantana ny fanjakana. Dia tamin'ity zany nandratana tamin'ity hoe tamin'ny niadivany niady tamin'ireo firenena manodidina izy, ary nandresy Joaba tamin'ireo Edomita zany a 2,200 alina lahy zany no resiny. Verina vana izy zany a, dia izay no hira moa zany ny salamo nataon'ny Salamo 100 io a, hira nataon'i Davida ho an'Andriamanitra. Ary rehefa mihira izy a dia mahagaga koa fa miresaka amin'ny Andriamanitra. Izy miresaka amin'ny Andriamanitra dia mamaly Andriamanitra koa ao akaiky eo. Izay mahatonga an'izy hoe namelezan'ny Edomita 2,200 alin-dahy teo amin'ny lohasan-tsira. Andriamanitra efa nanary sy nampiahaka anay ianao, efa tezitra ianao velombelomy izahay. Andininy voalohany sy faharoa, efa nampiororo ny tany ianao ka namaky azy, amboary izay rava aminy famiozongozona izy. Andininy fahatelo, efa nampahita ny olonao zavatsarotra ianao, ary efa nampisotro anay divay mampiraikiraiky. Efa notoloranao faneva ny matahotra anao, atsangany noho ny fahamarinana. Zany zany a dia manambara fa raha tafasaraka amin'Andriamanitra, teto misy zavatra fahotana na tsy fahamarinana araka ny soratra teo, na fahazaran-jatro moa zany. Eo koa zany misy fahazarana ratsy izay mamatotra antsika na hoditsika toizantsika ihany amin'ny fiainantsika, dia io fandravana sy fampahoriana. Zany nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'izany raha niady tamin'ny fahavalo. Ary tena tezitra mihitsy Andriamanitra araka ny teny teo, efa tezitra ianao. Dia nangataka ny famindrapon'Andriamanitra zany Davida
ary na ny zava-pisotro ny divay moa zany ny tenenina eto hoe nampisotsony azy dia tena nampiraikiraiky. Ilay divay izay heverina fa hoe zava-pisotro tsara eo amin'ny fanaovam-pety dia mitondra miraikiraiky ohatran'ny hoe mitondra fahamamona zany ary mitondra fahaverezana ho an'ilay zanak'Israely. Zany no hitandremantsika fa raha tafasaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy mahay manao na inona na inona fa very sy miraikiraiky amin'ny fahaverezana sy amin'ny fahamaizinana. 5, mba hahafahan'ny malala anao dia vonjeo amin'ny tananao ankavanana ka valio. Zay zany no tenin'ny Davida mpanjaka eto hoe mba hahafahan'ny malala anao dia vonjeo amin'ny tananao ankavanana ka valio. Ahoana moa ny nasahan'ny teny hoe malala anao? Ilay malala dia ilay olon-tiana, olona mitiavina, olona atokisana. Satria na dia niodina tamin'Andriamanitra ary ny zanak'Israely ny mpiaraka tamin'i Davida zany dia tsy nitoky afa-tsy amin'Andriamanitra izy. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny teny hoe aleo azo ny tanan'Andriamanitra toy izay azo ny tanan'olombelona. Fa na dia mafy ary ny tanan'Andriamanitra, fantatry Davida tamin'izany fa Andriamanitra manana ny fetra indrindra raha miaraka amintsika, raha miverina aminy, miala amin'ny fahotana, miverina mitodika aminy, mandroso, mibebaka, dia mahasatsika tahaka ny ataon'i Davida hoe mba hahafahan'ny malala anao dia vonjeo amin'ny tananao ankavanana aho. Tsisy afa-tsy ny tanan'Andriamanitra ankavanana no mitondra ny famonjena. Dia kavalio izy dia nagaga fa miresaka amin'Andriamanitra izy eto. Dia 5 dia Andriamanitra niteny tamin'ny fahamasinany hoe dia namaly tokoa Andriamanitra, izay ilay hoe vavaka. Rehefa mibebaka tsika, rehefa mahatoky fa tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra dia samy miantso an'Andriamanitra, izay ilay hoe vavaka. Midira amin'ny efitranonao mangina dia ny rainao ao amin'ny manginginao izy hamaly anao. Rehefa tena mibebaka tanteraka tsika, mifono eo anatrehan'ny Tompo dia mahasahy miantso azy. Ary Andriamanitra 5 niteny tamin'ny fahamasinany. Andriamanitra masina miteny amin'ny fahamasinany hoe hifaly aho ka hizara any Sekema ary ny lohasahan'ny Sokota ho refesiko, ahy Gileada, ahy koa Manase, ary ny lohako Efraima te hipanjakako Joda. Zany dia tenin'ny taranak'Israely zany, ny taranaka Jakoba moa zany ny Israely, anazy ireo zany no niady tamin'izany ireo taranaka ireo. Dia niteny mihitsy izy reo efa nividiko ireo, teny tamin'ny Abrahama izy, teny tamin'ny Isaka, teny tamin'ny Jakoba izay natao Israely, fa ny taranaka ao dia omeko ny tany Kanana. Izay mahatonga niady ny olona manodidina rehefa ampanantenan'ny Tompo zavatra tsara tsika, ny fahasoavana, ny fiadanana etỳ an-tany, indrindra ny any an-danitra izay any ny tena fitondrana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra izay tena omeny antsika any an-danitra dia betsaka ny fahavalo manodidina. Eto dia nitenenina 5 hoe tavin-dranoko fanasana Moaba, Edoma no an'nympazakapako, Mioby no ny amiko ry Filistia. Zany hoe ireo olona tenenin'ireo dia ny olona ao atsimo, ny avaratra, ny andrefana sy atsinanana tamin'ny firenen'i Israely. Dia nitenenindreo fa ireo aneka fanasako lambe, ireo fanipazako kape. Zany hoe tena tsinitsiny ireo eo anatrehan'Andriamanitra fa nareo ry Gileada, ry Manase, ry Efraima, ry Joda, nareo no novidiko. Ka atao, izay zany hoe azahoana famonjena sy asahintsika miverina amin'Andriamanitra mba ho olom-boafidy, mba tena voafidin'Andriamanitra tsika. Raha tsy anatin'ny hoe voafidin'Andriamanitra tsika fa anisan'ny hoe miaraka fotsiny hoe manara-dia ny olona, tsy mahatsapa hoe ny fidin'Andriamanitra fa mpanara-dia fotsiny, dia tsy asa. Izay zany hoe tsara tenenina mihitsy amin'ny kristianina, antsika malagasy indrindra, fa rehefa tena manara-dia ny tompontsika dia tena masa hafa mihitsy. Betsaka ny fijona vavombelona misy na izay izao mbola mamerina amintsika tao anatin'izany atao hoe fahasairana, fahantrana, fa
rehefa nividiany Jesosy dia naseho ny voninahiny, naseho ny tompo ny voninahiny araka ny teniny teo fa tsy hainao tsony rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao feno ny fanahy masina, tsy mitady olo-pantatra ianao fa ny olona no lasa mahafantatra anao ary mahafantatra antsika rehefa ao amin'ny tompontsika ilay fanahy masina ao aminao no miasa, izy mialoha lalana fa araka ny tenin'ny tompo hoe na eo amin'ny ady eo amin'ny fitsarana ary izy dia hainao angina fotsiny fa ny tompo amin'ny fanahy masina ampiteny ampahafantatra izay havalinao. Ny 9 iza no hitondra ahy ho any amin'ny tanàna mafy, iza no hitarika ahy ho any Edoma. Tsy ianao va izay efa nanary anay Andriamanitro sady tsy nivoaka niaraka tamin'ny tompona miaramila anay Andriamanitro. Ny aty ilay hitany amin'ny tany mafy ity dia tany Kanana izay nampanantenan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Iza no hitondra anazy ireo? Mandroso zany zareo tany anefitra handeha tamin'ny Davida zany, tamin'ny fanjakan'i Davida handeha handroso ahazo ny tany izay nampanantenan'ny tompo azy. Kanefa dia araka ny teny teo aza gaga isika fa rehefa miaraka amin'ny tompo rehefa mividian'Andriamanitra ihany koa dia tonga ny fahavalo, ny atsimo, ny andrefana, ny atsinamana, ny avaratra dia ho fahavalonao. Indraindray na ny olo-pantatrao ary ilay olona izay nantenainao, olona nekenao, nieritreretinao hoe ity no tena namako, ity no tena havako, lasa fahavalonao. Tsy ilay olona ny fahavalonao fa ilay fanahy ratsy izay miasa. Araka ny teniny hoe tsika tsy miady amin'ny nofo amandrà sy ny fanapahana eny amin'ny rivotra, any amin'izao tontolo izao fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Raha misy olona zany miezaka miady aminao dia tsy ilay olona iny miady fa ilay fanahy ratsy izay mitoetra ao aminy mitarika azy. Ka izay no efa nisy fampianarana teo aloha hoe inona ny fahefana nomen'ny tompo antsika. Rehefa meny Jesosy ilay fahefantsika mandeha maniraka antsika ho mpianany dia hitony filazantsara amin'ny olombelona rehetra hozy izy dia roainy dia minia mametra tanana amin'ny marary toriny filazantsara. Dikan'izay meny fahefana izay tsy meny izao tontolo izao hozy izy fa nareo izay nividiny, tsika izay nividin'Andriamanitra, nividiny Jesosy no nomeny izay fahefana izay. Vakitsika moa zany ao amin'ny Jaona 5:10 ao. Rehefa avy eo fa ho faranantsika amin'ny olona hoe tsy mandeha amin'ny herin'ny tena fa miandry ny herin'Andriamanitra. Tsy ianao va izay efa nanary anay Andriamanitro sady tsy nivoaka niaraka tamin'ny tompo miaramila anay Andriamanitro. Raha tsy mivoaka miaraka aminao Andriamanitra, raha tsy mivoaka miaraka amintsika dia tsy tsara na hoe aleo mihitsy tsy mandeha indrindra amin'ny asan'Andriamanitra ny miady eo amin'ny fahavalo. Mora resy tsika ary resy raha tsy ny tompo ny fanahy masina no miasa amintsika. Izay zany ilay hoe miomana foana, miomana ny fiomanana dia inona ilay fiomanana ankoatra ny vavaka dia ny fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra, mandeha araka ny fanahy masina, mandeha araka ny fahamasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Betsaka ny fahamarinana izay ambaran'ny tompo. Misy zany ny olona misalasala fahamarinana anankiray ampatsiahivin'ny fanahy masina eto dia ny batisa ny zaza. Ny batisa dia ny lehibe na tsy ary tena hoe diso tsy tanteraka eo anatrehan'ny tompo dia manao batisa ny fibebahana, fa rehefa mibebaka ianao dia atao batisa ajoboka amin'ny rano fa ho diovin'ny tompo ary amin'izay dia ho tonga ny fanahy masina. Rehefa vita ny batisa amin'ny rano izy Jaona natao manao batisa amin'ny rano fa Jesosy manao batisa amin'ny fanahy masina. Ny zaza marina fa ny fanahy masina eo amin'ny zaza fa nahoana no afaka indray ilay fanahy masina rehefa mitombo ny taonan'ilay zaza, lasa maditra, lasa mpangalatra, lasa mpamono olona ary very ny ankabeazan'ny zaza manapahalehibe azy. Raha tsy mibebaka izy dia very any amin'ny hafobe, any amin'ny variana rehetra hafa. Fa isika lehibe no mibebaka, izay no manolotra ny tenany atao batisa. Fahamarinana izany ry havana, betsaka ny tsy manaiky ny tena dia tao anatin'izany nandritra ny ataoko hoe 7 taona nanarahana ny fomba fiangonana sy ny fomba fivavahana teo aloha. Fa rehefa nifoazin'ny tompo na mpifantarin'ny fahamarinana dia nanaiky mihitsy.
hoe tena marina zany. Ary rehefa natao batisa tamin'ny rano ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra arak'ilay teny izy teo hoe tsy ny ianao intsony no mahafantatra olona fa ny olona no mahafantatra anao amin'izay zavatra ataonao raha ilaina zany amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra indrindra. Ny 120 moa zany tena ametrahantsika ny fampielezantsika dia hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy, vonjeo amin'ny mpandrafy izahay fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona. Eto zany dia arak'ilay teny teo hoe misy ny mpandrafy, petsaka ny mpandrafy antsika izay zanak'Andriamanitra nanolo tena ho an'i Kristy. Fa raha miantehitra amin'ny famonjen'ny olona, misy olona matanjaka, misy olona manampahaizana, misy olona manam-pahefana izay fantatsika ka zany no ianterantsika dia tena zava-poana zany. Izany famonjena zany ny Jeremia 5:10, ny Jeremia 5:10 no vakiantsika sady 7 azafady. Jeremia 7:5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, izao no lazain'ny Tompo, ho voaozona izay olona matoky olona, sy manao ny nofo ho sandriny. Tena mafimafy ny tenin'ny Tompo eto ho voaozona izay olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny, ka miala amin'ny Tompo ny fony, miala amin'Andriamanitra amin'ny fony. Izay zany ny amarana azy amin'io 5:10 io. Any andininy faha-efatra ary vakiana ihany angambany amin'izay mba ahafantarantsika hoe ahoana ilay hoe matoky olona sy tsy miantehatra afa-tsy amin'Andriamanitra irery ihany. 5:4 amin'ny anaran'i Jesosy, ary avy amin'ny tenanao ihany no mahatonga ny hamoizanao ny lovanao izay nomeko anao, ary ampanompoiko azafady ampanompoiko ny fahavalinao any amin'ny tany izay tsy fantatrao ianao, fa narehitrareo ny afon'ny fahatezerako izay rehitra mandrakizay. 5:4 io. Raha mamaky ny any ambony any zany tsika dia tena ny namaizan'Andriamanitra tamin'ny Joda. Aty amin'ny Jeremia aty dia mbola mitantara ny resaka Joda koa izy. Tamin'ny Joda izay niodina tamin'Andriamanitra zany, taranaky Joda niodina tamin'Andriamanitra, taranaky Israely. Fa any amin'ny Salama izy dia tena miteny mihitsy hoe ahay nareo. Fantany zany fa mifidiny ireo, nefa raha miodina aminy dia ny fahatezerany no miatra aminy. Ka izay hoe vakiako ihany le Jeremia 7:10 teo, 5:5 zany izao no lazain'ny Tompo, ho voaozona izay olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny, ka miala amin'ny Tompo ny fony. Tena ozona mihitsy zany no azon'ny olona izay matoky olona, lasa voaozona. Tsy midika fotsiny hoe tsy ambinin'Andriamanitra intsony na hoe miala ilay fitahian'Andriamanitra ohatra. Io zany no andrasan'ny olona foana moa zany hoe fitahiana, fa rehefa tena miaraka amin'ny Tompo tsika dia omeny antsika izany. Fa raha misaraka aminy dia lasa voaozona mihitsy ary. Betsaka ny ozona nomen'ny Tompo hoe na miaraka amintsika na tsy miaraka aminy, fa mampatahotra ny ozona nomen'Andriamanitra. Tsy ho vakiako moa zany fa ho toizako hoe raha tafasaraka amin'Andriamanitra tsika dia tsy mahay manao na inona, fa ho raisintsika ny any amin'ny Jaona 5:10 anamafisantsika azy. Hoy Jesosy 5:5 zany 5:5 izay no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy, izao no voaloboka, ianareo no sampany izay miray amiko, ary izao aminy dia mamohy be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Izay zany mitovy amin'ilay ozona sy fampaherezana teo ihany, fitahiana teo, fahasoavana men'ny Tompo. Raha miray amin'i Jesosy, izy ny tena voaloboka, izy ilay tena fototra, dia tena mamohy be.
dikan'izay manana zavatra betsaka izay hoentintsika mamobe moa zany eo amin'ny asan'Andriamanitra voalohany indrindra fa asehony koa zany amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary raha misaraka amiko kosa ianareo, izay ilay hoe tsy miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mahay manao na inona na inona. Eto moa zany Jesosy miteny hoe tsy zavatra ho vitantsika raha tsy Jesosy ny eo. Jesosy moa zany efa tsy eo intsony, iza zany no tokony hiaraka amintsika, ny fanahy masina. Fanahy masina mipetraka amin'inona ny fanahy masina? Tsy mitoetra zany hoe amin'izany anarana zany ny fanahy masina zany, tsy hoe tonoina. Rehefa tenena izy dia ohatran'ny hoe fanahy masina maivamaivana, fa zany fahamasinan'Andriamanitra zany a, fanahy masina zany zavatra lehibe zany. Ataon'ny olona tsinotsino zany matetika, fa zany fanahy masina zany tsy mipetraka amin'ny toerana tsy masina. Inona ny toerana masina? Dia tsika araka ny teny hoe tsika ny tempolin'Andriamanitra izay masina eo anatrehan'Andriamanitra. Raha masina eo anatrehan'Andriamanitra tsika dia mitoetra ao antsika amin'ny fanahy masina, dia mahay ny zavatra rehetra tsika. Mahay ny zavatra rehetra hozy Paola amin'ilay ao anatiko, amin'ilay miaraka amiko, dia ny fanahy masina zany. Ka zany rehetrarehetra zany no mila ananantsika, tsy hanterantsika amin'ny olona. Zava-poana ny famonjena ataon'ny olona, ny 2:12 amara-paranantsika azy. Andriamanitra no aherezantsika fa izy no anitsakitsaka ny fahavalontsika. Amin'ny dika teny hafa amin'ny teny malagasy amin'ny baiboly hafa dia hoe amin'Andriamanitra no ahavitantsika fandresен-dehibe. Amin'Andriamanitra no ahavitantsika fandresen-dehibe. Fandresen-dehibe zany tena hoe misy zavatra tena mandresy, zavatra lehibe. Fandresen-dehibe zany zavatra goavana, ny zavatra vitanao zany, vitantsika mandresy eo anatrehan'ny Tompo. Noho ny anaran'i Jesosy, noho izy ilay hoe ao amintsika, dia manana fandresen-dehibe tsika, aherezantsika hozy izy zany izy ao amin'ilay teny anankiray ity, io rehefa nisy fanazavana manasanao hanasa henon'ny ten'Andriamanitra, momba ny hoe ny herin'Andriamanitra omeny antsika. Ny hery moa zany tsy ilay hoe hery azahoana tanjaka, fa ny tenenina tamin'izay mialatsiny amin'ny teny frantsay mazava azy kokoa, misy puissance izay tena hery aherezantsika io zany a. Misy hery izay tsy takatry ny saina miseho amin'ny olona manana an'Andriamanitra, manana fanahy masina. Dia izay ny tenenina azy io, dia amin'Andriamanitra no ahavitantsika fandresen-dehibe. Nazavaina tamin'izay mampatsiary ihany izy hoe fandresen-dehibe ny bomba atomika rehefa narotsaka tamin'ny toerana anankiray nanam-potehana. Ny fahavalo dia tena potika amin'ny fotoana fohy. Izay tena fandresen-dehibe, ohatran'ny bomba atomika io ny fandresena ananantsika rehefa miaraka amin'ny tompontsika, rehefa feno ny fanahy masina, mandeha amin'ny famasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa izy no anitsakitsaka ny fahavalontsika. Ilay fahavalo hitantsika teo eo aloha, eo aoriana, ny atsimo, andrefana, atsinanana sy avaratra, dia ho hitsakitsahana ny fahavalontsika araka ny teniny teo hoe ny Edoma anie ka nipazako ny kapako, tavin'ny dranoko fanasana Moaba. Ohatrany hoe atao fisasana zany ilay toeran'ny fahavalo. Ka rehefa miaraka amin'ny tompontsika, rehefa miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny Jesosy, miaraka amin'ny fanahy masina, dia ho hitsakitsahany fahavalontsika. Sady manome antsika fanantenana zany, manome antsika finoana, no mitondra antsika tsy hantehatra amin'olona. Fa zava-poana hozy izy ny famonjena ataon'ny olona. Andriamanitra, amin'Andriamanitra no ahavitantsika fandresen-dehibe, izy no aherezantsika, fa izy no anitsakitsaka ny fahavalontsika. Izay no tenin'ny Tompo ny fampaherezana androany. Ka dia misaotra ny tompontsika, mamerina ny maniraka ny fanahy masina, mampafantatra antsika ny amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Amin'ny fiaraha-mivavaka izay atao isan-kerinandro zany, amin'ny fiaraha-mivavaka amin'ny olona izay manoratra amin'ny AMP moa zany, amin'ny YouTube, dia misy fiaraha-mivavaka ihany koa atao, dia ny tenin'ny Tompo fa ankehitriny ozy izy dia ny andrandrany ny lanitra. Tokony andrandrany ny lanitra tsika. Inona ny dikan'izay? Ny famonjena azy tsika dia avy any an-danitra, avy amin'Andriamanitra irery ihany no misy ny famonjena. Izay ny anankiray. Ny faharoa manarak'izay koa dia amin'izao
andro faran'izao dia efa mila miandrandra ny lanitra fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy Kristy teny amin'ny rahona lanitra, miandrandra ny lanitra fa ho avy izy. Dikan'izay mandeha araka ny famasinana dia efa miomana mba ho anisany ho asandratsika izany ho entin'ny Tompo eo amin'ny voninahiny. Dia raha miandrandra ny lanitra, dikan'izay ilay hoe miandrandra ny lanitra izay vavaka ny dikan'izay mivavaha, aza reraka mivavaka, mivavaha mandrakariva hozy izy mba tsy ho reraka, fa niza mitaraina tahaka nataon'i Davida eto, rehefa tena ao anatin'ny famasinana ka mitaraina amin'Andriamanitra, dia tsy ela Andriamanitra fa tonga dia namaly azy teony eo. Mba havalio izy dia tonga dia namaly tokoa Andriamanitra. Ka dia tahaka izany tsika ho valian'Andriamanitra tsika mivavaka izay ataontsika, dia hita ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay ataontsika rehetra. Ny Tompo anie momba antsika tsirairay avy, raha mbola sitrapon'ny Tompo ka mbola tsy tonga izy dia hifampaherety foana tsika, ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Saotra Tompo, manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen.